miarabantsika rehetra ry avana ny toko atrano any a sy any amin'ny toerana rehetra izay misy anareo amin'izao fotoana izao. Androany a mba hiresaka kely aminareo a ny fomba hoe ahoana nahatonga ho mpitory ny filazantsara. Raha tovery lala ny anarako ary tao anatin'izay fotoana 5 taona tany ry havana ny toriko ny filazantsara 7 taona tany a no natsapako mihitsy hoe tena anaparitaka ary iaina amin'ity atao hoe filazantsara ity a ny tenako. Tamin'ny taona 1963 tany a nisy rahalahy anankiray mpiray-tampo taminay, zay moa Sivy Menada no mpiray-tampo, fa nisy rahalahy anankiray taminay a no nandray an' Jesosy tamin'izany fotoana zany. Ary io rahalahina io no azo fitaovana tena nampiasain'Andriamanitra mihitsy a natonga anay menakavy tena natsapy zany atao hoe famonjena tao amin'i Jesosy Kristy zany. Marina fa nisy fotoana tsy de d'accord tamin'io rahalahina daholo ny mpiray-tampo aminay sy ny mamanay a, fa nahagaga ry havana ny asan'ny fanahy masina, fa izay rehetra reo a de nataon'ny tompo a nandray ny famonjena daholo tamin'ny alalany io a rahalahina io. Ny tena kosa tamin'ny 1973 aho volana jona natsapako mihitsy zany atao hoe Kristy velona tato anaty 20 taona tamin'izay. Tsapako mihitsy hoe vao nivoaka maramila tamin'izay de nanomboka niasan'ny fanahy masina tato anaty ka ary reko mihitsy ny fahamarinany le tenin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany le hoe raha manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo amin'ny vavanao ianao. Misy an'izay teny izay moa any amin'ny Romanina 10 any, ary tena nampiasaiko tamin'ny fiainako mihitsy ny fahamarinany tenin'Andriamanitra hoe raha manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de ho vonjeny ianao. Za ry havana tsy mahalala an'io baiboly io ary tsy mahafantatra an'io baiboly io a, tsy teolojianina ary tsy nanao an'izany école biblique zany akory za, fa mba nisy mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy teny an-dalana teny nitafaresaka tamiko. Ary tsaroko mihitsy a nisy mpanompon'Andriamanitra zay a nanoro-hevitra rehefa nandray an' Jesosy a de hoe zao raha lalala ny tokony ataonao sy toa ianao mamaky io tenin'Andriamanitra io. De natorony ahy mihitsy hoe reto filazantsara efatra reto a vakio foana reto. Ary tena tsaroko mihitsy ry havana fa zao a tao anatin'ny enim-bolana mandra-pahatonga ny Desambra 1973 ary io tena tsaroko mihitsy io fotoana io, fa fotoana nanaovana batisa io manko tena lasa ohatrany hoe tena niverimberina tato anatiko mihitsy reo tenin'Andriamanitra zay natoron'le rahalahy hoe vakio reo. Io filazantsarany Matteo, Marka, Luka, Jaona io ry havana saika tena azo lazaina hoe raha farafakely niverina impolo tamiko tao anatin'ny enim-bolana io. Za moa tamin'izany niasa comptable ny asako tamin'izay fotoana zay, ary tsaroko mihitsy ny fomba nitadidiko ny tenin'Andriamanitra io sy natonga an'le tenin'Andriamanitra ho betsaka tato anatiko a. Isaka ny mandeha miasa taloha de mitondra andalatsoratra masina anankiray mitoko sy andininy de soratako amin'ny somain. Na ny mpampiasa aza tamin'izany fotoana zany gaga mihitsy satria musulman le mpampiasa de teny tamiko izy elaly izy ohatrany sao de diso vocation la ato, sao de mba tsy tokony ato ny asa an'la fa tokony hanao asa amin'ny angamba hoe tokony hanao pastiera mitondra fiangonana. Tsy zany hoa fa mba ilaiko fotsiny ny mahafantatra ny ty a tenin'Andriamanitra ty. Miara fa ohatran'izany zavatra tsotra ohatran'izany de tamin'io fotoana io teo anatin'io 3 taona io a nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay mitondra hiaraka taminy a hitory ny filazantsara. Tsaroko mihitsy a nanomboka niala teto Tananarivo zay mirahalahy io de mandeha Tsirabe,
janona kely Fianaratsoa, janona kely tany Tuléar dia tonga tany Fort Dauphin. Ary dia mitory-teny foana io rahalahy io, za moa zany ohatran'ny hoe mpitondra entana tamin'izay, mijery ny zavatra izay nisy, fa ny zavatra nahagagary avana ary tsy takatry ny saiko tena toroko anareo. Tao anatin'izany fitoriana amin'ny filazantsara nataon'io rahalahy io nahitako zava-mahagaga tsy takatry ny saiko. Tena hitan'ny masoko mihitsy marary isan-karazany. Misy hatrany amin'izany hoe marary nentina tamin'ny brouette teo amin'le fotoana izay nitorian'ny filazantsara, vita ny bavaka fanasitranana, vida ny brouette. Tena tsy afeniko anareo ry havana izay manaraka ny tiafy ity fa tena tafalatsaka tato anatiko mihitsy izany hoe andeha hitory arana-paritaka nyity filazantsara ty aho. Tena angataka tamin'ny tompo moa tamin'izany fotoana izany hoe tena mba meo asa libre, mba azahoako ihany koa mba mitory ny filazantsara. Dia tena isaorako an'Andriamanitra ry havana fa tena namen'ny tompo asa libre, tena tsy afeniko anareo namen'ny tompo asa libre dia lasa koa, satria rehefa teo amin'ny enitaona teo eo dia nanomboka efa mba tafalatsaka tato anatiko ny amin'ny fijoroana vavolombelona. Ny tena zaraiko tamin'ny olona hoe ty Jesosy ty re olona tena manao zava-mahagaga tsy takatry ny saina. Ary tena tsy afeniko anao fa tena tao anatin'izany fotoana hoe za moa 1976 ny nanambady, dia na dia nivadiko niaraka tamiko aza tena resy lahatra ary tena niaraka mba nanaparitaka n'ity filazantsara ity izay mivady hatramitsika amin'ny resaka izao. Zay no mahatonga tena tsy mijanona mihitsy satria tena hitako ny vokany tamin'ny fiainako. Zany atao hoe fitoriana amin'ny filazantsara zany. Tena hidalana teny tena hitako ny vokatra le somary miverina kely amin'le toromarika namen'ilay mpanompon'Andriamanitra io hoe vakio tenin'Andriamanitra io. Ary ataovy izay anananao andalatsoratra masina koa izay manaitra anao mipetraka ao anatinao. Dia tena tsaroko mihitsy raha lasana bavy ny fahamarinan'le voalaza rehetrarehetra ao hoe ty Jesosy ty manangana ny maty, manasitrana ny marary, mampahiratra ny jamba. Hitako tao daholo. Ary nanomboka teo, nanomboka ninsokatra amin'izay ny masom-panahiko. Za araka nambarako taminao ty tsy dia mahino ty baiboly ty fa kosa nanomboka ho fantatro tsikelikely teny an-dalana teny le hoe ny olona izay nandray an'ity Jesosy Kristy ity ny tena hipetrahany ty atao hoe fanamasiny ty. Matsiaro ny tenin'ny tompo ao amin'ny Jesosy mihitsy ny tenan'io amin'ny Jaona 4:7 any izay 5:7 hoe raha misy ty aho izy ty zao zasy ny ray hiditra ary onina ao aminy. Zany hoe io le Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra io zany io le Jesosy Kristy io le fanamasiny io ho an'izay rehetra manaiky mino an'ity Jesosy ty dia zao monina ato anatiko io. Dia nanomboka teo tena tsoroko anao nenivelatra zany atao hoe fitiavana an' Jesosy sy ny hoe takizao zany asan'ny fanamasiny zany. Izy tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintianina 2 any 7:7 misy tenin'Andriamanitra manao an'izao hoe 7:7 hoe ny fahasoavana Jesosy Kristy io sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana ny fanamasina ny ho ao anatinareo. Tao anatin'ny 10 taona teo eo ry havana ny tena nampahitan'ny tompo mihitsy ny fahamarinany zany teny zany hoe raha mamaky ianao amin'ny testamenta taloha io dia tany amin'ny testamenta taloha iny manazava ao ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany hoe fiasan'Andriamanitra moa dia Andriamanitra ray. Dia manomboka indray ianao hiditra ato ny testamenta vaovao dia mahita indray ianao ilay zanak'Andriamanitra ilay antsoina hoe Jesosy Kristy ny ran'Andriamanitra 3 taona anazava amin'ny olona zany atao hoe takiniza moa zan'Andriamanitra zany ary tia hampafantatra antsika Andriamanitra hoe raha te handovana zany fiainana mandrakizay zany ianao dia ilaina ianao manaiky mino nyty atao hoe Jesosy Kristy ity dia nalefa n'Andriamanitra tety amboniny tany tety 3 taona
tory ny filazany tsara tao amin'ny tanin'ny Israely eo io Jesosy Kristy io de ny mahavariana nge ry havana asy ianao raha mba mamaky an'io baiboly io fa zao tsy nino mihitsy ny jiosy nefa ny jiosy ange nametrahan'Andriamanitra nyreo teny faminaniana be dehibe a nampanoratan'Andriamanitra ny Mosesy sy ireo mpaminany reo tonga izy nampianatra tany amin'ny sinagoga tonga izy ny tety vohitra ny tety tanàna hita voasoratra ao anatin'ny testamenta taloha daholo nefa zany fihetsika zany fa rehefa tonga tety ambony tany izy de aro tsara ange fa zao be dehibe ny olona voalohany loha resy lahatra ary saikara manaraka ianao a saika ny olona tsotra ny resy lahatra hoe tena tia marina le voasoratra Mosesy tia marina le voalazan'ny Isaia mpaminany tia marina le voalazan'ny Davida mpanao salamo fa ny akamarony ndriny raha fampisorona ireo le olona zay mampianatra soratra masina tamin'izany fotoana zany tsy nino hoe ity le alefan'Andriamanitra le voasoratra ao amin'ny testamenta taloha ka zay mino an'io zay manaiky an'io de andovan'ny fiainana mandrakizay ty Jesosy ty moa ka raha tonga tety ambony tany hitanao tsara angamba raha mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao a fa tsy misy mahafantatra an'izany hoe elo zany nge ry havana zany fiainana mandrakizay zany e fa rehefa tonga tety Jesosy de nitory izy ary nanazava nampianatra mihitsy ary zay no natonga azy ny teny hoe tahaky zao toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao meno ny zanany lahatokana izy le zanany lahatokana zay mino izy ny manana fiainana mandrakizay fa tsy mino zany ny olona ry havana indrindra fa ny manamana-tsaina ao anatin'ny soratra masinira mamaky ianao fa Jesosy Kristy ry havana de zao a nasehon'Andriamanitra ray tety ambony tany izy a anoro any zanak'olombelona ampafantana ny zanak'olombelona hoe izy ny varavarana raha te hiditra am'izany atao hoe paradisy zany ianao telo taona tory teny isan'andro izy nampianatra ny olona zany atao izy zany Andriamanitra zany ary makaiza ny olona rehefa maty izy riry tena nampianatra mihitsy hatramin'ny idirany teo ambony azo fijaliana ho faty satria zay mihitsy ny voalazany faminaniana raha mamaky ny Isaia toko 7:10 ianao ny zavatra tena dika an'iny Jesosy nombona teo amin'ny azo fijaliana iny vakeo nge Salamo 7:10 de ho hitanao e zany hoe inona ny mission an Jesosy teto ambonin'ny tany ampafantatra ny olona ny lalana makany am'izany atao fiainana mandrakizay raha mino ianao raha manaiky anazy ianao de andovany zany atao fiainana mandrakizay fa raha tsy manaiky azy ianao de zao mihitsy ny voasoratra ao misy ny atao hoe farimy rehetra afo besaka nge ry havana ny olona tsy resy lahatra azy zany fa zao ny ataoko anao androany nahoana renao mandre ny tiafatr'Andriamanitra ty androany ary manao ny ao anao mbola tsy maty ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy sitrako nge ozy ny afatesan'ny ratsy fanahy fa mba ialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy tsarovo tsara ry havana fa anatin'ny ray andro nge ngambitsika mba manaraka radio ihany manaraka televizion firy moa ny olona maty isan'andro za zao vao tamin'ity herinandro ty voatry roa andro zao hoe nahitako an'izany ororotany tany Afghanistan firy ny maty amina milieny maty eto am'ty firenena misy atsika ty firenena malagasy mangataka anao mba jereo nge ny lohatenin'ny gazety isan'andro e de hitanao firy ny olona maty isan'andro de apetrao am'izay nyfanontaniana aminao nahoana ianao ny mbola velona androany de ianao ngamba mety hoe anka za nge ohatran' za kosa nge mahery a za mahay a za tahaky zao mahay an'izao sy zao a haiko ny fiarovana an'izao zao ny ataoko anao ry havana misy tenin'ny Jesosy zay ao amin'liko atoko fa 15 any mikasika an'le rangam-panakarena be mieritreritra manko le rangam-panakarena be hoe zao ny amin'ny projetako rapitso ataoko an'izao ny trano hitariko ny trano satria be dehibe ny vokatra be dehibe ny arenako fa ahoana ozy Jesosy anio alina no alaina aminao ny fanahinao aniza zay no arinao zany nge ry havana zany avertissement fampitandremana ho atsika rehetra zay mbola velona am'izao fotoana zao zany ianao aza mieritreritra satria anao matanjaka
Mana diplôma be, manana vola amina miliara o banky, tsarovo ry havana, izy amony malalana mety ho tiny toro teny farany renesinao. Tsy fantatrao zany. Alefa an'Andriamanitra zao afatra zao mba ho renesinao itao. Mba iomana anao ny am'izany atao hoe fiainana mandrakizay. Fa misy zany. Misy zany. Za miresaka aminao moa de mba tsaroko mihitsy foana le teny hoe mandianaka torino filazantsara ho an'ny olombelona rehetra. Tena tsy afeniko anao ry havana ato anatin'ny foko ato. Ny ana olona ray isan'andro aza angatahako amin'ny tompo atao ame olona ray mba hanambarako anao isan'andro isan'andro. Misaorako ny tompo moa fa zao tao anatin'izay fotoana 7 taona zay. Tena nomen'ny tompo fotoana foana mba azahoako manaparitaka an'ity filazantsara ty. Mivavaka amin'ny tompo ary mangataka amin'ny tompo ao ianao zay mandray ny tiafatr'Andriamanitra ty. Mba ho anisany voavonjy ianao. Andray an' Jesosy Kristy ho tompo amin'ny fiainanao. Asehoko aminao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny epistiliny Jaona hoe ny ràn' Jesosy Kristy zanany no manadio ho afaka amin'ny ota rehetra. Tsarovo ry havana fa zao. Zany fahotany zany. Tsisy fanafody raha fahaizany zanak'olombelona mandresy an'izany ty ambonin'ny tany. Tsy misy. Mandresy an'izany fa fahotana zay miteraka fahafatesana zany tsy misy eto ambonin'ny tany. Androany ianao ampandrenesin'Andriamanitra anyty ary asehon'Andriamanitra fa ny ràn' Jesosy Kristy zanany zay nirotsaka teo ambony hazo fijaliana io ihany no manadio ny eloka sy ny fahotanao rehetra. Raha te ho afaka amin'ireo zavatra fanangejana loto isan-karazany reo ianao, ny ràn' Jesosy 2 arivo taona lasa zay niratsaka teo Kalvari. Androany ianao raha manaiky miaiky ny eloka sy ny fahotanao ry havana. Ataon'Andriamanitra mahatsapany zany asany fanamasiny zany ianao. Ary io ny fiasan'Andriamanitra faraparany. Asehoko anao tsara, fiasan'Andriamanitra faraparany io fanamasiny io. Mba hatonga anao andovany lanitra. Ka rehefa tonga ny fotoana iseho eny amin'irao ny lanitra ny tompo. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra de zao. Aka anao izy. Aka tsika rehetra zay manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo. Andriamanitra. Izay aloha le témoignage kely nomeko anao hoe ahoana moa natonga ho mpitory ny filazantsara ry havana. Tena ny fahatsapako zany fahamarinana zany teo amin'ny fiainako no nahatonga tena ho mpitory ny filazantsara. Raha mbola men'Andriamanitra fotoana ho amin'ny manaraka mbola iresaka kely fanampon'izay fa ity fotoana androany ity moa hitantsika tsara fa voafetra ihany ny fotoana fa isaorako an'Andriamanitra hoe raha manaiky an'izany Jesosy zany ianao anio ahita zava-magaga tsy takatry ny sainao ianao amin'izao fahavelomanao zao ary manizingizina an'izany satria zavatra niainako zany tamintsika miresaka zao de mba tiako koa ianao mba tena mahatsapa an'izany. Milohan'ny tena maranako nyty afary ty ry havana ivavaka fohy tsotra ho anao aho naiza naiza toerana misy anao no anaty tomobile ianao naiza naiza ny ambony roplanina naiza naiza misy anao zao fotsiny inoy ekeo amin'ny fonao zany Jesosy Kristy maty ho anao teo Kalvari fa no zava-magaga amin'ny fiainanao ny tompo. Vavaksika raha io misaotra no lehibe aho misaotra indrindra ny amin'ny fananao masina zay nametraka ny teny tato am-poko nizara tamin'ny olona marobe zany afatra zany satria matsiaro le teninao hoe tsy sitrako tokoa ny afatesan'ny ratsy fanahy ianao fa mba hialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy. Ty fotoana androany ity any tompo gataka anao fanahy masina ho any asa mahery any ampon'ny olona ary ametraka ny famonjena ao anatiny mba ho tonga zanak'Andriamanitra mba lasa ho mpanompo tsara sady mahatoky izy. Tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo zany vavaka zany amen.